aroviny zava-bita ary toizo ny fanarenana izay efa natao. Notsahivin'ireo asa mivaingana vitan'ny departemanta tsirairay avy raha tsy lazafa-tsy ny spekla ireo fifanarahana samihafa miaraka amin'ny mpamady vola, ny famoahana ny torolalana ho an'ny mpandohetra, ny fanandiovana ny lisy ny mpandohetra, ny famoahana ny lalàna vaovao mifehy ny tsenam-barim-panjakana, ny fahavitany ny loi de règlement raha tsy laza afa-tsy ireo. Ny ministra vaovao Voninsalama Andremololona izay efa nitana ny toerana sekretera jeneraly ny ministera ny taona 2010 hatramin'ny 2012 dia nanantotrantitra fa tsy tokony anana ayay ny ministra izay dimbiasany. Olona avy ato ministera ny finance sy departamana estetikola ny tenako ary fa tsy mora mihitsy miasa fa natovy vita le izy ary matoa maro be ohatran'izany ny zavatra vita dia tao niezaka tao fitelezanaina ary indrindrandrindra tao fitaliana izay nataonao monsieur le ministre ny fanomezana toromarika sy fanarahana maso ary mpiarana asanao akaiky reny ka ataoko angamba fa azo afaka mireale ianareo ato ministera tetikila sy fitantanana vita dingana lehibe zao nandritry ny fotoana sy tapany dia raha tsika mahita moa zany efa lamina sy mipetraka izy io fasilitena azy io ary miresaka tombany teo moa zany monsieur le ministre dia efa nampisivitaisana azy hoe izy io efa mandeha tsara tsy misy ayara mikasika fa atao ngamba hoe ny tena mafy efa vita fa manohy ny zavatra napetraka no atao zany ankehitriny ka raha mikasika an'io monsieur le ministre dia fa ny tenako sady tretrika satria nandova tsara nandova zavatra rehetra dia mba azo fotsiny ary aza manana ayay ianao fa raha ny zavatra napetraka ao tsy sanatria akory ny tenako nandrava efa ndray fa ho an'ny tombontsoany rehetrarehetra sy ny tombontsoany firenena dia tsy maintsy tsara vita sy tsara napetraka toy izy nanao tanjona tsika izany. Taorian'ny lanonana famindram-pahefana dia niona tamin'ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny ministra teo aloha Gervais Rakotoarimanana. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy olom-baovao no napetraka tamin'ny toeran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola raha ny fanamarina izay noety ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa olona efa mahalala tsara io departemanta io fa tsy olona nao andrakandrana akory. Fanampanazavana avy hatrany no entina amintsika manaraka.
anareo teo fa tsy ny olona ataoko hoe vahiny amin'izany toerana zany fa ny toerana efa ataoko hoe efa 3 taona mahely izy ho tao anatin'ny ministerany finance io zany fa mahafantatra daholo ny adimana andraikitra ao anatin'izany ministera zany efa nitazona andraikitry ny DG Trésor izy efa nitaizina andraikitra ma secrétaire général ny ministère io ka izay ny tena tadiavina zany tsy ny olona zay anao andrakandrana fotsiny fa ny olona tonga dia vavany mahafantatra ny dossier indrindra le fandraisantsika amin'ireny mpamatsy-bola reny satria hitantsika amin'izao fotoana zao fa efa mizotra ary ny tokony izy ny fandraisantsika amin'ireny mpamatsy-bola reny ary enona fa anoy izay nataony teo aloha zany madame le ministre zany eo amin'ny izay fifandrarana amin'ny andvelany zany ary tsisy atahorana zany fa toy fiara-miasa amin'ny andvelany ary toy ihany koa zany ny efisitrahantsika ireny fanampiana avy andvelany reny mba ahafahantsika mametraka ny fotodrafitra samaharitra etoanasika ny olona rehefa miteny samy tompony andraikitra amin'izay teneny ka za tsy dia hiditra amin'izay polémique zay mifantatro misy ny gouvernement zay tantanako ary mifantatra zany ny filoham-pirenena ihany zany hoe zany ny vision ny vina ny filoham-pirenena ihany tokony anaraka na iso conforme amin'ny vision ny filoham-pirenena ndretrarehetra raha za zao mampireministre na manao hoe za manana ny vision koa aleoko ametra felany filoham-pirenena izy manana vision amaha-olo-boafidy azy tokony anaraka an'izay daholo ny ndretrarehetra ao anatin'izany préministre ao anatin'izany membre gouvernement ka tsy tokony isy ataoko hoe anao vola manoarandro na manao hoe za manana ny fomba fijeriko na ohatran'izao diso zany ny filoham-pirenena ihany tokony arahany rehetrarehetra ary izy ny tokony tarafina hoe zao ny tokony atao izay daholo natao fa ny tanjona vera ihany fampandrosoana ny firenena